Andro feno fakasitrananao mifonay Jesosy satria fantatray fa tena miteny aminay foana ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao vao maraina teto dia fa tonga foana ny teninao namangy anay anitsy anay ampahafantatra anay ny lalana tokony andananay mitenena aminay Jesosy sokafo masom-panahinay mba hahafahanay mandray ny tsara indrindra avy aminao hahafahanay misitraka ilay fahatsarana avy any ambony izay efa nomaninao anay tenena aminay Jesosy fa voninkainao anao izay fanay masino atreo feno izao fotoana izao okizay tena andre ny masom-panahy ny sofim-panahy hisokatra daholo mandray izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sotra Jesosy malalo amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko teny izay tiana hozaraina amintsika dia teny atao anaty baiboly moa izany ilay izy fa ampitondraintsika ny lohateny hoe Avoahy ireo fahatsarana napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Izany hoe misy fotoantsika rehefa mandalo ny olana mandalo ny zavatra be dia be dia mieritreritra izany tsika hoe tsy afaka manao ninina tsony olona reraka olona kivy indraindray moa rehefa misy zavatra natao izay dia ohatrany tsy nahomby kely ilay izy dia vao maika tena ohatrany hoe inona moa izay izaha fitentsika manokana mihitsy ny matetika mihitsy izany hoe izaha ve iza mba olona kavadia iza mba ohatrany hoe ataony devoly mihitsy izany hoe iza marina moa ianao dia lasa mekoaka eo amin'ilay asan'ny devolitsika inona ny asan'ny devoly mifanekentsika n'izay zavatra ataony izay Andriamanitra nefa raha namorona antsika izy dia ozy izy hoe anao olona tahaka ny endrik'Andriamanitra dia ozy izy avy eo hoe hitanozy izy indraindray tsika te hamono an'izay tsy tsika ilay izy fa ilay devoly misisika ao anatintsika te hamono an'izay fahatsarana napetrak'Andriamanitra izay satria Andriamanitra raha nanao antsika dia ozy izy hoe tena tsy nataonao ohatrany biby fotsy izy hoe ataonao ohatrany endriny ohatranazy dia ianao nefa izao raha vao mijery an'i Jesosy dia tonga dia tsy mahita fa tsy fahatsarana tsisy olona mivavaka mihitsy Jesosy hoe mbola tsy dia fantatray tsara loatra ianao fa raha vao manomboka mikipy ny masonao dia misokatra amin'ny vavanao dia izao ny fiteninao hoe Andriamanitra tsara loatra ianao dia hitanareo amin'izany le izay fahatsarana izay ny tediavin'ilay devoly pitehanao anatintsika dia ozy izy teo hoe indraindray ohatrany hoe tsy mety izany ohatrany hoe nanao zavatra ianao dia ohatrany tsy nahomby indraindray ohatrany hoe ny zavatra nataonao dia tsy nety ohatrany hoe rehefa mianatra mahandro ianao izao ohatrany hoe manao sakafo ireny dia eo ianao izany efa tena mifofotra mihitsy ianao hoe ty hono dia ampio an'ity dia ampio tapika avy eo nefa ilay izy ohatrany tsy nety dia tonga dia izy ianao satsy ianao tsony fa adinonao hoe mbola afaka mamerina adinonao hoe tsy maintsy misy ny atao hoe famerenana tsy maintsy misy ny ese tsy maintsy misy ny famerenana dia izay zavatra izay indraindray koa hoentintsika eo amin'ny ara-panahintsika hoe rehefa misy zavatra tsy mety kely dia efa ohatrany tonga dia hoe zange olona tsy mahomby inona moa izay za mihitsy moa indraindray fitenin'ny olona sasany rehefa tsy inviten'ny olona izy indraindray ohatra hoe misy mariazy ny fianakaviana dia inona moa izay moa mahantrako izay moa zaoko ohatra hoe tonga dia ohatr'izay nefa ilay izy tsy izay fa ilay izy tena ilay fisokafanao an'Andriamanitra mihitsy hoe ianao tsy izay voalazan'ny olona fa ianao izay nanaovan'Andriamanitra anao amen. Dia raha mandinikitsika ao amin'ny asan'ny apôstôly inge jerentsika ny tantarandry Petera asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 9 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa hoy Petera tsy manana volafotsy na volamena fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Jereo zavatra nitranga teto amin'ity tsy manana volamena tsy manana ohatran'ilay tsika tsy manana zavatra iny fa ozy izy hoe Jesosy ny ananako dia rehefa namoaka ny Jesosy tao anatiny izy dia jereo fa nitsangana le malemy tsy fanafody no nomeny fa raha fanafody mety hoe ananany ivelany tsy ratsy izany akory tsy izay ny tiako atongavana androany fa le tena famoahanao le votsara ao anatinao mihitsy hoe manana angenao manana an' Jesosy izany hoe teto izany izy roalahy dia tonga dia hoe vola nangatahan'ilay olona mba mangataka kanefa ozy izy hoe vola tsisy fa Jesosy ny atao anatinay dia izy ny avoakanay
Zany hoe le vo tao anatiny, izany ao anatiny, Jesosy ny tao anatiny, dia inony navoakany dia jereo falefalemena mivadika fahatanjahana. Be dia be ny situation amin'ny fiainantsika, ohatrany hoe tsy vitanao tsony, tsy vita amin'ny fisainanao, tsy vita amin'ny volamena, tsy vita amin'ny volafotsy, tsy vita ninninina fa miandry ianao hamoaka ny Jesosy. Indraindray ao tokantrano mila tsika tena mamoaka ny Jesosy foana, amin'ny toetrantsika aloha voalohany. Rehefa misy zavatra mitranga dia avoahy Jesosy aloha, aza miteniteny foana aloha, fa Jesosy avoaka, fa indraindray ino mahatonga anao miteniteny foana, mitendra tsy mandainga, zay ny anananao. Dia ino ny avoakanao? Raha mandinika ianao amin'ny fiainana, ara-nofo ohatra zao. Rehefa misy zavatra mitranga ety ivelany ka tsy mahafapo anao zay dia jereo fa te hitroatra, tezitra, te hamalifaty, te akala be. Rehefa misy zavatra mitranga dia ino ilay lazain'ny Baiboly hoe mivoaka ilay voaratsy. Tsika izany isan'andro tokony manao fandiniana foana. Za zao nisy fotoana tamin'ny herinandro ty tena izay nazahoaka hoe tena marina izany. Misy zavatra indraindray mitranga eo amin'ny fiainanao dia zavatra eritreretinao fa kely ilay izy dia tonga dia tezitra be mihitsy dia gaga be hoe ohatrany efa ela be ny izy tsy mba tezitezitra amin'ny zavatra tsy dikany ohatranany. Nefa tena reko hoe tezitra, tena tsy nihinan-kanina mihitsy ny aliny fa rangitra be mihitsy tena tezitra e. Dia rehefa tonga maraina dia hoaiza mofa tsy maintsy hivavaka ihany. Anina ilay izy ianao tsy afaka mihodina makaiza fa tsy maintsy eo aminy ihany e. Dia soa ihany fa teo aminy dia eo ianao vao mandika dia ary izay iny ilay voaratsy fa mivoaka hozy izy Jesosy. Hitanao, ianao zany tsy afaka hamoaka izay tsy hanananao mihitsiny. Mifaniriana mijanona eto velany eto ihany. Afaka miteny daoly ny olona za anjely, miafinao anaty akanjo koa ny elatra, azo ny tenenina daoly tia ny tenenina rehetrarehetra, fa rehefa mitranga ny zavatra anankiray, eo vao mivoaka ny original. Hoe aika ity tsy anjely fa azonareo ilay izy. Ka mila zany tsika tena reny zavatra mitranga reny indraindray tsy hoe akory hoe ratsy ianao. Rehefa tonga ny échec milalovanao tsy ratsy ianao fa zao mahaiza mandray lesona aingana hoe aritako izany fa iny fa mivoaka ilay zavatra nanjely ilay zavatra nieritreretina dia tsy nameraka izay nieritreretiko azy dia ohatrany tezitra. Dia ozy za hoe andraso aloha fa nga tsy hitady dia hitanareo ilay teanao te hamalifaty hoe raha vao misy davandreo anahy koa taoko tsara mihitsy anga mavita ho diako atoro be dia eo ianao vao gaga hoe wayo iny fa mivoaka ilay vo. Ianao tsy afaka moaka izay tsy hanananao, fa raha Jesosy zao ny tao dia eny tsy maninona e. Sy nareo koa za ataonareo an'izany manaraka ka izay ilay vo. Ilay vo zany mivoaka foana satria ilay vo ny afantarana ny olona. Ka ianao aza miandro mpaminany afantatra anao fa isan'andro jereo foana ilay vo. Rehefa misy olona indraindray tsy ekena fangatahana, tsy atao ny sitrapony, eo ny tena ivoahan'ilay vo. Tonga dia rangitra be izy ohatray dia izay ilay tenenin'ny Baiboly hoe mivo tsara tsy mety mamovo ratsy ozy izy. Dia iny ilay Jesosy avoakanao isan'andro. Dia izay mahatonga an'ilay malemy tsy mitsangana satria ilay volana ilay eritreretinao no namenao fa ozy izy Petera sy Jaona hoe izay tsy manana ninninina fa ny aty anatinay izao dia Jesosy ny aty. Ka alefanay ilay izy. Io tsy niainga tamin'ny fandresen-dahatra ilay rangahy. Ilay rangahy ohatrany tsy nitady an'i Jesosy akory ary. Raha mandinika tsika fa vola no ny tedaviny. Fa zao niainga tany amin'ny mpanomey ilay izy. Nisy toetra tsara mivoaka tao, nisy vo tsara mivoaka tao dia nitsimoka naniry fahatsarana ilay izy. Indraindray mety mbola tsy araka ny eritreretinao ny zavatra mitranga ao tokantrano. Ny zanakao ohatra mbola tsy tena manome ilay zavatra eritreretinao hoe vao teneninao hoe geriatrika dia tonga dia mitsangana daholo, mbola indraindray mbola rapitso ohatrareo vao mitsangana. Ianao nefa efa alera efa alefa zareo mbola tsy maninona fa zao avoahy ilay vo aloha. Amen. Avoahy aloha Jesosy dia ilay Jesosy mamadika an'ilay fahalemena ho tonga fahatanjahana. Amen. Ao amin'ny Luka 9:7-7 dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa tsy misy azo tsara mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mamovo tsara.
tsy afakantsika iteny aty ivelany hoe tsara toetra be anao nefa rehefa mivoaka le izy dia tsy maintsy toko raha tsara ny ao anatiny dia tokony mivoaka aty ivelany le fahatsarana nanana an' Jesosy mihitsy ry zareo fa raha ohatra ny olona sasany nge zany hoe ameo vola sady raha mifazahoko an'le tantara ohatra ny hoe nyroitiny le mpangataka mihitsy zareo ameo raha olona raha le voaratsy reny angamba mela inona ny tanytany tononana ty elany ty alemeo ndraindray masika satria le vo ny afantarana azy fa soa ihany izy ro lafa nanana le vo tsara tao anatiny dia ny teny malefaka hoe zao zay tsy manana ny zavatra angatahanao fa ny anananay nomenay anao dia jereo fa na tsy nangatahan'le rangana lemy ary le izy dia niantra tamin'ny fiainany satria nisy voatsara mivoaka tao. Amen. Ka io voatsara io na tiany tany na tsy tiany rehefa tsara ny zezika tsara ny zavatra nafafy teo tsy maintsy hivoaka foana le vary tsara rehefa avy eo fa tsy atezitra hono ny tany dia tsy nentina tsisy an'izany fa rehefa voakarakara tsara rehefa mivoaka tsara ny zavatra rehetrarehetra dia tsy maintsy zay zavatra mivoaka teo ihany no mipotro eo rehefa avy eo. Rehefa tsy niakohaka teo anatrehan'ny Amana Mordekay dia nitedavy novonoina tsy nangalatra ny vadiny izy io tsy naka ny volany fa tsy niakohaka teo anatrehany fotsiny. Rehefa mandalo io Amana zany amin'ny boky ny Estera misy an'izany rehefa mandalo ny Amana dia mila miakohaka satria efa nahazo pouvoir io lehilahy io ka ty Mordekay ty nefany efa niteny tamin'Andriamanitra fa izy tsy akohaka amin'olona fa ny azy Andriamanitra ihany ny akofany. Dia rehefa zay le tantara tena nitranga teo dia inona ny zavatra nampalahelo andao vonono io ozy izy zareo voaka le voaratsy iny tiako azonao tsara mihitsy le voaratsy ny zavatra tsy tiany nitranga tamin'ny fiainany dia tonga tena voaka ny le voaratsy iny le mitranga isan'andro ao trano iny le voaratsy iny le tonga dia mivoaka dia tsy zao ny zavatra nitranga fialonana lasa famonoana rehefa avy eo andao vonono io fa io mihitsy manelina jereo tsa ianao ve gardien rive raha olona manana voatsara ianao ina moa ny rarahinao an'izany na ekoaka fa io raha vao misy zavatra ratsy ao anatin'ny olona tsy mamela azy hipetrapetraka izany fa hieritreritra foana io voaratsy io isan'andro hoe avoahy izay amen. Indraindray ianao rehefa mandiny ianao ve tsy mandinika hoe indraindray ohatrany hoe ny sakafo kely zao dia tsy azonao dia rehefa manana ny fanamasina anao tosa izy ianao hoe zako ve dia hiatekanina mampime be izany hanina ve ny divana tena mampime mihitsy fa zao rehefa misy voaratsy io tsy hamelanao atory iny fa ozy izy hoe mivoatao mediva hanina aloha fa mila mivoaka izay zao ianao nefa raha tenenina zany ianao zao dia tezitra hoe ve nareo miatekanina hanina ve ny divana vidy fotsiny dia mahazo ary na ianao aza amenatra ny tenanao indraindray hoe andray zany koa ve dia matezitra anahy sakafo kely anankiray iny ve tena te fa jereo langitra be mihitsy ianao rehefa ao le voaratsy dia efa tonga ny fampitena be dia be iny zavatra iny zay ianao vao tonga sana hoe takizay koa nangina tamin'ilay zavatra kely tsy ananina teo zao ty efa ty amin'ny tribonaly vao iny efa mivoaka ny volany menany avoka io zavatra kely tsisy dikany nefa iny tiako fantatrao famarinana tsy dia ianao loatra ny olana fa zao le voaratsy tsy mety angina avoay izay ozy izy miara-miasa tsika tadio tsara fa oza tamin'ny voalohany teo hoe Andriamanitra nanisy ny identitény tao anatin'ny olona fa tsarana napetrany tao dia zao ny devoly koa misisika zay koa ao zay koa hitsofoka ao ozy izy ianao tokony tsy miidentifie ny devoly zany fa tokony Andriamanitra ihany ny jerevanao hoe Jesosy ianà za ihany ianao ihany tsika sy ianao ihany amen. Fa zay mahatonga an'le hoe raha vao ao anatinao le voaratsy dia vao misy zavatra mitranga ao dia izy tsy maintsy mivoaka zay mahatonga vehivavy tsy maintsy mamaly rehefa miteny vadiny zay mahatonga an'le ady korotana ao an-trano satria le voaratsy io tsy maintsy mangina io avoay izay tsika miara-miasa fa tsika tsy maintsy mivoaka dia indraindray ohatrany hoe raha angina zao ny vehivavy anankiray rehefa misy ady eo tokantrano ohatra dia angina izy dia inona ny tombony dia ozy izy hoe iza koa ny angina eo ohatrany hoe matsiaro tena vomafy izany izy dia nefa tsy izy ny vomafy fa ny devoly ny te hisandratra azonareo le izy miady le vo anankiroa ao anatinao
voatsara dia voaratsy. Dia ireo isan'andro satria samy niditra tao daholy dia te-aneo daholo hoe zay avoaka. Dia zay mahatonga anao le manao toetra ratsy ireny fa tsy dia hoe inona loatra akory. Dia ianao zany rehefa mihetsika ireny zavatra ireny dia mandiny tena tsara. Jesosy raha mandinika izao tsika misy zavatra tokony ho azonao nisy olona nampanantena zavatra anao ohatra zao omeko 50,000 francs ianao raha pitso rehefa any amin'ny zoma any amin'ny sekoly eny tompoko tonga zoma ay adiniko kifa azafady fa inona nitranga voaloha rangitra ianao rangitra be mihitsy ianao hoe iny komba pastera nefa tenenina daholy mitsara jereo zavatra kely 50,000 francs fa mivoaka daholo aloha fitsarana amin'ny pastera za tsy vavakatontsony matsiravonareo zao tonga dia memy voaratsy be dia be Avoahy ireo izy zareo jereo tsara cadeau zay no nitranga ka itsika mila mandinika eto zany zao tsy fomba tsony hoe engavina ianao iova tsy engavina ianao iova ny tiako tenenina androany fa fataro tsara ny lalana andananao hoe hoay zay anao ty amen. Dia ao anatin'ilay izy le devoly tsy angina fa rehefa misy zavatra tsy azonao dia tonga dia fatezerana mitranga aloha ary ny voalohany dia fisaratsarana inona nefa lazain'ny baiboly aza mitsara mba tsy ho tsara iny ianao angadinao ny tantara amin'ny Mosesy mbola tsy izay moa nylesontsika andao fa aloha zay ajanona aloha rehefa ilay voatsara ny ao anatinao dia tsy maintsy voatsara foana mivoaka. Rehefa misy zavatra misy olona manao ratsy ianao dia izao tsy mety ratsy izany ianao satria ozy ny baiboly ny voaratsy ozy izy tsy mety mamoaka voatsara ary ny voatsara tsy mety mamoaka voaratsy. Tsy afaka hiara-iasa ireo zavatra anankiroa ireo fa tsy maintsy ianao mitazona na le ratsy na le tsara dia hitanao tsara izay fitrangan'le ratsy. Raha vao misy zavatra tsy tanterahana eo amin'ny nofo dia izy tsy maintsy mirevolta izy tsy maintsy miteny ary nefa rara ny teny ratsy. Rehefa tsy nekohako ozy izy teo anatrian'Hamana Mordekay dia nitadiavy novonoina izy satria nivoaka le voan'ny fatezerana sy le mpamono olona le fekofana ny avy tanao an-datsakain'olona rehefa mandinika an'izany zao ianao dia hoe vendrana mihitsy izay io tsy vendrana fa le voaratsy ao anatiny io tsy manaiky io jereo fa indraindray apartirany zavatra kely foana ny avy tan'olona zavatra ratsy. Jereo nao nge ikaina sy abele pralahy zay tsisy olona teto ambony tany ankoatran'izy roa lahy fa rehefa mivoaka ny voaratsy dia jereo fa nasininy zany nefa piraitapo ve ifamely raha itsika zao mandinika an'izany avako ihany piraitapo amiko io fa rehefa mivoaka ny voaratsy capable de tout ny olona rehetrarehetra amen. Ka mila ianao mandinika hoe Jesosy manomboka androany avoakako amin'izay le fahatsarana napetraka ao ato amiko kanefa tsy adinitsika fa nametraka zavatra tsara ao anatintsika ane Jesosy Avoahy ara-potoana le izy le ara-potoana tsy hoe rehefa ianao matory ao mpandriana vao tsara saina tsy zay reto indraindray ny olona rehefa ao mpandriana dia tena mieritreritra izy fa efa any an-danitra fa rehefa vao mivoaka eo izy dia hitany tsara amin'izay hoe iny fa tonga ny testa indraindray tsy ao atokantrano raha vao misy tena ifampitahoranao tatandre moa nge diso teny eo le lehilahy na le vehivavy fa tonga dia ady tsy vita iny tsy tatsony zany hoe aiza mivoa amin'ny famelan-keloka todo suite adino zany hoe raha ho avy Jesosy androany hariva dia ho aiza tsika isanao fa rehefa tsy miady dia aizay tsika kosa aloha raha tonga Jesosy tena hitako fa première ligne tsika mitsamina fa zao asevo misy zay fekofana ozy izy ateo olona gardiainy ekohaka tery inona nongana ny sezany tary satria naninona le voaratsy tsy nety hitondra azy any amin'ny fahalebiazana be dia be ny fahalebiazana ariny ny voaratsy tokony tonga ianao mijery ny voatsara tsy manina nge ohatran matiantoko izany ianao zany indray tena mandinika izany mihitsy hoe matiantoka mihitsy indraindray matiantoka ianao indraindray fa zao ianao kay le tena tsy matiantoka satria manina mamoaka amin'ny fahatsarana no man'Andriamanitra anao ao atokantrano ao neny tena fiainany sao dia anao mihevitra hoe any endry tantina any mahay mandeha vitay-tsalaka daholo tsy izy mifitenena milaza fa tsara daholo mahay tena fa ao an-trano ao daholo amin'izay no mivoaka ndraindray rehefa masony pastera pastera fa rehefa ao vadiny pastera tsara izy zay
io na lefa pastera raha mivadinao indraindray tena mbola mila tena fandiniana tsara io satria tokantrano ny resana ao an-trano ao daholo amin'izay no mivoaka hoe ay izy tsy nify tamin'ny alina ay fa rehefa mivoaka iny ataoko an'izay ilay izy azonao tsara amen ka teteny aminao hoe mandinika tsara tsika manomboka izao ndao hianatra moka le vo tsara andao hianatra moka le fahatsaranaandriamanitra napetrany ao anatintsika ndraindraiky ianao tsy malala fa misofrany ao an-tokantrano e tena misofra zareo amin'ny toetratsika indraindray satria le voanendrasan'andriamanitra mba afafy ambolenao tokantrano tsy mivoaka mihitsiny dia zao dia mitsofra daolina aketsatra mani tesitra indray oneny ay ve ay mani tsy mihinan-doka tsara indray zany rapitso iny satria nany tezitra oneny ay dia iny mihinana ny fatezerana iny daoly hatramin'ny mpanampy hatramin'ny inona reto rehetrarehetra ohatrano hatramin'ny gardiainy ivela miara manao madama mangina tezitra neny satria maniny mahery be le vo anatiny mahery be dia tsy afaka tsy nijanona hatrao an-trano le izy ao amin'izy mivady fa miparitaka nakany amin'ny zanany miparitaka nakany amin'ny mpanao fa mariny koa mbola tonga maraina raha mbola tsy vita fa milany hiparitaka ty amin'ny mpiara-manompo koa ka dia teny aminao fa hanala baraka anao no voaratsy io io zany tsy hipetraka amin'izao zany io hoe amangingina aloha mangitsisy zany fa eny mason'olona renao ndraindray nalay mibaraka satria hivoaka izy raha eny le zavatra mitranga tsy maintsy mivoaka misy olona nge ohatrany eo toa dia samy teny izay tianyteny eny tsy menatra zany ianao gaga hoe aty am-piangonana angetsika izao e tsy satria tsy dia izy loatra fa le vo ka izay tena hoe inona mibetsaka ao anatintsika jereo tsary ty amana ty dia tena olona farany izay nampalahelo miperatra nefa nomena tena etsana nge zany tena alina nandinika tsy hoe jesosy eo tena aloha liberena any tony voratsy tony fa tena manimba anjara voatendry satria zao izy efa namena azy le peratra naninona raha mipetraka tsara naninona raha mba nangina tsara dia niainany zoiran'le izy fa zao mivoaratsy ozy izy teo misofra daoliny akonana iny ny zanany sy ninona voaroaka tao amin'ny trano daoliny vadiny sy nerefa tsy hoe izy namana rery kosa ny nanao an'io fa mba hapetrao mivady aman-janany nao ninana daholo ireo rehefa nisy loham-pianakaviana tsy nitandrina tao fa teny amintsika hoe io voaratsy io amotika anao hatrany farany tanjona ary indrindrindrindra anala baraka anao eraky ity zao tontolo zao ty ao koa fantatritsika azadinontsika fa misy fahatsarana ao anatinao mety mieritreritra anao zao za mihitsy zao zany za koa zany fa zao rehefa raisina le fahatsaran'andriamanitra dia manomboka maty le voaratsy ao anatinao rehefa raisinao fahatsarana zao jesosy manomboka zao mba hiaina zany vokatry ny fanahy zany afaka tonga dia mamela eony eo voate fa io tsy maintsy mialinandro aloha io vao mety nga io paty andrahoana ka tsy maintsy maserena indray misy sakafo izay manko mila maserena aloha avelandray alina itsika ingetsy sakafo e amen fa tena zao tena teneniko nareo hoe tena defio avy defio io voaratsy io vao misy zavatra mitranga tena endraso ohatra miandro voalavo mihitsy tonga dia nivoaka ianao ry satana azonareo ve le tena ty satria ianao tsy maintsy mila mailo amin'ny fiainam-panahinao potika manange potika niandry koa tany amin'ilay vady mba hoe zao ny zavatra nitranga zao tonga dia ndao anaovantsika an'izao fa tsy makaiza izay gardiainy kely io ve ka teny aminao fa io tsy abean'ny olona io mety ankizy zaza milalao etsy fa rehefa mivoaka ny voaratsinao manapotika anao io fa tsisy idiran'le zaza sy le zavatra nomena fa manomboka izao jesosy raisiko le fahatsarana ato anatinao tena nomenao anahy fahatsarana tsara indrindra dia nataonao nitovy endrika aminao nataonao hitovy aminao dia raha vao mandinika zany hoe hitovy amin'izany ianao dia tsisy efa tsy fahatsaranany ao anatinao izy mamela heloka foana izy be fitiavana nanendrikendrehana tamin'ny tsy marina ary dia jereo nitoetrany satria izy tsy misy ratsy ao anatiny ka afaka moka faratsiana fa izy tsara foana ny ao anatiny ka na izay olona nanindrona lamvoany ary tsy mahay mamaly faty satria voatsara ny ao anatiny tsy mety mamovo ratsy amen zay jesosy zay le toetra nameny antsika zay le nitenenina hoe mitovy amintsika ka azadino mihitsy ao anatinao manomboko izao fa feno fahatsarana ao anatinao fa miandro fotoanany avoahy le izy amen mety misy toetra mivadinao tsy tianao mihitsy dia ianao efa mampitandrina mihitsy zay toetra zay
raha zay no voaka zay tandremo tena mihitsy aloha mihitsy ivoaka le izy amoako fa kay zany tena manana voaratsy fa tsy de le vadiko loatra ny voatsara tsy mety matazana ratsy zany fa ny voatsara tsara foana ny hitany amen na mahita olona inona izy na mahita iny ivavany io tsy tsara lizan'izy zany fa ivavany io de ame voninahitra an'Andriamanitra foana amen no amin'ny Genesis toko voalohany misy an'izany 9:30 de ozy ny baiboly ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra zany de nisy hariva maraina andro fahaenina jereo tsara indrindra zany zay nataony ozy izy ianao tao anatin'le nataony tsara ianao asa mieritreritra anao ratsy zany manja ianao amen mety ozy ianao ka zay tsy de manao voly tsy ola zany fa tsy miankina amin'izany ny fahatsaranao fa namitovy amin'Andriamanitra ianao mitovy endrika amin'Andriamanitra ianao na mpitoviny hitovy aminy ianao misy nge olona ohatr'izany ianao ny adversaire iny miara-mianatra amiko de iry manjabe de mipetraka akaikin'le lehilahy mbadiako de zany efa ratsiratsy de saiko mety olany ave ry zao de tonga de battu moral ianao satria any amin'le lehilahy fisainanao fa tsy any amin'Andriamanitra amen any koa le izy anao tonga de isaina ianao Jesosy zao jereo tsara fa zao tontolo zao rehefa mandeha manao anina ohatrany hoe amonjy olona angedangeda ohatra de indramina daholo ampindramana le solomasonao lamody iny hoentiko iona amin'ny anina matsy zao de alao tena hoentiko mihitsy am'le tobila mba tsaratsara neto ka de am'izay hita tsara mihitsy izy misy ny olona mitoky amin'ny zavatra ivelany ny anehoany ny fahatsarany fa adininy fa tsy ivelany le izy fa ao anatiny amen teninao tsy miankina am'le hita maso fa miankina am'le avoakanao rapitso amen ao atokantrano mba feno voatsara hoe aloha izy sitraka fahatsarana amin'izay ny ao an-trano fa aza vela le voaratsy foana no anitra reo maraina pilina maraina voaratsy pilina toandro hariva gote koa mbola nangony fotsiny voaka foana ny voaratsy tena reraka ihany ny olona farany reraka hoa firy taona ny fadiana mbola tetranao le tany vao mifamofy io ihany no miverina mandrakandroany voaratsy firy zany tsy fantatra hoe firy taona zany zay tsy afaka miovatsony ve satria efa nanao voady tamin'ny voaratsy sanatria zany amen fa tamin'ny fotoana andraisantsika an' Jesosy de tokony efa niova ny zavatra rehetra fa ny tena mariny mbola tsy tena nandray an' Jesosy ka manomboka izao zay mahatonga baiboly miteny avozy isamaraina fahalora-tena ozy izy avozy isamaraina mba manaova jeritodika hoe aiza hoaiza misy vohiny ny tia mivoaka ty miresaka amin'ny olona miresaka amin'ny vadinao ao an-trano zany nge reto tena fizarana fitiavana ao ny tena fitantaranao zany fahatsarana fa de zao ny sasany efa mitady hoentiko atsy de avoakako atsy ambodidepy mety mahery efa niteny taminao efa 5 taona ny nangataka taminao zay toetranao zay hoa tsy tiako fa aza veriverina tso izy indray mampitahotra voaratsy fa tokony ianao hoe Jesosy ndaontsika izy anao hivavaka fa misy an'izao toetra zao aloha any aminao de zay tsy ahitanao an' Jesosy zay fa ndaontsika hivavaka apio zay ny ilana ny ray mpianakaviana fitiavana modely mpitiavana vao misy zavatra tsy mety tonga de voaka raha fitiavana aloha mety mbola tsy mivavaka ny vadinao fa ianao indray madama indray io mangina tsara mivavaha voay foana mivoa amin'ny fitiavana ao an-trano amen rehefa nahary ny olona sy izay rehetra tetỳ ambonin'ny tany Andriamanitra de ny olona ozy izy nataony taka ny endriny de tsara ozy izy tsara indrindra mbola nasiany indrindra mihitsy tsara indrindra nanaovany azy ary nisy zany fahatsarany zany de averiko kely hoe miezaka ny devoly amafa an'izay fahatsarana napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona izay de zay mahatonga azy mametraka ny identitény amin'le voaratsy mba animbany an'le fahatsarana nataon'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 9:5-7 tozy ny ten'Andriamanitra hoe ny olona tsara fanahy de mamoaka tsara fa mirakitra tsara amin'ny fony ary ny ratsy fanahy kosa de mamoaka ny ratsy fa amin'ny habean'ny ao am-pony ny tenena amin'ny vavany io zany tsisy hoe lasalasa fa tsy tao an-tsaiko le izy asa velan'ny voaratsy mandainga fa matota fa voakanao iny imitsiny ao zany de mibebaka fotsiny de miala amin'le izy tsy fananiko tsisy an'izany
fa raha tsara ny ao anatinao tsisy izany tsy fananiana zany fa rehefa matoy lasa iny zany alohany tao. Amen. Dia mila ianao manaiky an'izay hoe tena misy voaratsy atao anatiko ato fa hiainga amin'ny angady sy ny arina anala azy. Dia io nefa tsy maintsy ianao ihany manala an'io fa tsy andrasanao aniza siza fa ianao manaiky hoe hiala amin'ity aho. Dia izay no mamoaka an'ilay tsara, ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara fa mirakitra tsara amin'ny fony. Ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa amin'ny habean'ny ampony no itenena ny vavany. Izay mahatonga ny olona tsy afaka miaina tahaka an'Andriamanitra satria tsy mety manary an'ilay faratsiana mihitsy izy fa tazominy ao ilay izy dia lasa mikaikona ohatran'ireny ilay voatsara tokony efa hanehoan'Andriamanitra azy. Voatsara anie no mitondra anao any amin'ny anjara voatendrinao e. Voatsara daholo no mitondra anao any amin'ny fahatsarana rehetrarehetra. Izay no mahavoatsara azy fa potehan'ilay voaratsy ilay izy. Dia Andriamanitra efa te hiteny aminao hoe esory io voaratsy io fa io manimba ny fiarahantsika. Dia ianao mbola tsy mety fa misisika ihany. Fa jereo tsara, izay no mahatonga ny olona tsy afaka miaina tsara miaraka amin'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny olona tsy malalaka eo am-panomponan'Andriamanitra. Izay no mahatonga ny olona te hanao ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy vita ilay izy satria ilay voaratsy io mitazona an'ilay voatsara io. Dia mila ianao manapa-kevitra. Jesosy nandritra ny fivahinianany tetỳ tany dia hita hoe namoaka ireo voatsara ireo foana izy tao anatiny. Izay mahoatra tsara azy. Ninona zavatra nitranga? Na ny toetra amin'ny mpianatra tao tokantrano, na ny zavatra hoe tsy mivoaka, tsisy voaratsy mivoaka mihitsy tany amin'ny Jesosy ka niteny hoe tsy tiako maizina mihitsy toetra amin'ny Petera indray mandeha iny. Makahala an'io fa jereo fa na Jodasy ange tsy hoe voahiny vo hoe tsy nampoziny Jesosy fa namadika azy fa hatrany am-boalohany iny dia efa fantany. Kanefa jereo fa niaraka tamin'ny Jodasy foana fa tsy niteny hoe misaksa ialahy fa hamadika anay. Mety te-hiteny an'izay izy raha izay fa ilay ao anatiny mihitsy ny tsisy an'izay. Azonareo ilay izany hoe tsisy faratsiana mihitsy ao anatin'i Jesosy dia tsy possible izy androaka ny Jodasy satria kinona arako dia ao anatiny ara-tsisiko. Kinona ny avoakany ao? Terenao izy amin'ny volamena nefa tsisy any aminy dia inona no ataony? Dia ohatr'izay mihitsy ilay izy. Aza terena ianao hamoaka voaratsy rehefa tsisy ao. Fa jereo tsara Jesosy jereo mivavana tao amin'ny mpianatra. Ataontsika eo izany dia hanangana ny Lazarosy dia ozy izy ry zareo hiaro faty amin'ny any nefa vao eo vao avy ny andeha tery ambony rano. Ianao tokony mba miteny kely rehefa ohatr'izany. Izao izay tsy handeha mijanona tady mpianatra hafa aho. Tonga dia mivoaka aloha misy kely tsy maintsy mandeha eo satria hoe aza manambany ahy. Fa ozy izy Jesosy hoe ory reto mba mino reto anahy. Na rehefa dia tsy afaka ino mihitsy na amin'ny asa fotsiny ary. Fa tsisy fatezerana tao amin'i Jesosy. Tsisy hoe tonga dia iry nanako kankay. Ela ary Jodasy tiany alaza i. No, tsisy. Satria tsy manana an'izay izy. Dia ohatr'izay koa tsika. Tsisy. Maninona ny olona anankiray mieritreritra fa vao mijery azy ny lehilahy dia lasa mifantara aminy daholo. Tsy haiko hoe izy angamba ny milaza fa ho iza. Na bandy kely 13 taona izy amin'ny hoe fa 50 ohatra. Dia lazay fa iko vao jereko dia intara ianna misy voaratsy be mijangajangana ao anatiny. Dia vao mahita mason'olona mijery izy dia lazay mifantara aminy daholo ny olona rehetrarehetra. Voaratsy daholo ny fiantsoana an'izany. Ary iny efa enjana fa efa manomboka na tsy tairina ary efa manomboka mivoaka ho azy. Ka mila mivavaka tsara tsika fa manala baraka an'io io efa miteny anareo fa eritrereto hoe saosisy anankiray dia mety tena tonga dia atonga anao rangitra be saosisy iray any anaty poketranao nefa afaka mividy saosisy 100 kilao. Fa tsy avelan'ny voaratsy anginy izany io raha vao tsy izay tenga hoe tapahana dia izao. Fa tena enjana io tsy mitondra miakatra io. Iamana efa teo amin'ny fitondrana fa tsy hoe mbola vao eritreretina fa efa teo amin'ny fitondrana napitiky ny voaratsy tery amin'ny tsy mahay maka tery satria izay tsy mpanjaka nanala azy teo fa nitoetrany. Tsy mpanjaka. So nareo mihevitra hoe ka tsy tia fa mivadiny tia indrindra. Naseho amin'ny Baiboly mihitsy fa mpanjaka tena tian'io lehilahy io nameny teo fa nitoetrany nanimba azy satria mivoaka ilay voaratsy tamin'ny fotoana tsy tokony hivoahany. Ka io voaratsy io tsy manome montre anao. Rehefa ilay anao tsisy mahita vao hivoaka. Fa eo amin'ilay teny eo indrindra. Eo amin'izay ny moahany an'ilay izy. Fa militsika tena amin'ny fotoana rehetrarehetra
ndao hianatra moka ny fahatsaran'Andriamanitra ty anatintsika. Amen. Jereo tsara Jesosy Kristy dia tena hoe tsara ilay tahaka izy satria tsy mba namoaka an'izany voaraty izany tao anatiny izy satria tsisy an'izany tao. Ao kanefa tsy adontsika fa mametraka tsara averiko foana, mametraka tsara ao anatintsika Jesosy fa mila avoaka raha-potoana. Petera Jaona namoaka ny anaran'i Jesosy dia niova matanjaka ilay malemy soa ihany fa navoaka n'zareo ilay votsara tao anatiny. Aza dimy fa feno fahatsarana be ao anatinao. Rehefa misy olona hitanao hoe ratsiratsy ilay olona ny toetrany sy ohatr'izany dia avoahy ilay votsara ao anatinao mba hahatonga n'iny olona iny anana ny fomba fijerin'Andriamanitra. Izay mahatonga ny olona manko raha vao tsisy an'io votsara io tsy afaka miaina tahaka an'Andriamanitra izy tahaka an' Jesosy. Fa Jesosy dia tena niaina an'izany ary izay no nahatonga an'Andriamanitra tsy nisaraka tamin'i Jesosy mihitsiny satria Jesosy foana ny toetran'i Jesosy foana ny tao anatin'ny toetran'Andriamanitra foana nipetraka tao amin'i Jesosy dia ninona zavatra nilany io Jesosy io fidiran'Andriamanitra tsena dia tsy ary namela mosina an'io Jesosy io Andriamanitra na indray mandeha ary Jesosy moa tena niteny mihitsy hoe tena hitanareo tena fatokina tanteraka hoe ray eto amiko mandrakariva satria maninona izaho manao izay sitrany na mivoany mihitsy ny atao anaty. Ao amin'ny Jaona 4:7 tozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony fa avy ny andrina an'izao tontolo izao nefa tsy manana ninninona atao amiko izy. Tanareo lesy tsy manana ninninona tsisy voany ny andrina an'izao tontolo izao atao amiko fa mandeha arak'izay voasoratra fotsiny io. Dia izao rehefa tonga tao anatin'ny fasany Jesosy satria tsisy voaratsy tao anatiny dia tsy maintsy nitsangana satria any anatin'ny fasana tsy afaka hipetraka any ny voatsara. Amen. Jereo tsara Jesosy Kristy nanana n'ilay voan'Andriamanitra tsy manana anjara amiko ireo izy satria izaho tsy manana ninninona andry zareo atao anatiko ka te hiteny aloha avy nitrosan'olona. Avoahy daholo ireo faratsiana rehetrarehetra izay tsy an'Andriamanitra ao anatinao aza mena tsony. Mety mieritreritra ianao hoe ka izany hoe victime Andriamanitra nokatra lalana amin'ny fiainanao. Ianao mety hiteny hoe ka izaho kosa raha vao tsy anao dia avoahy. Aza mitahiry zavatra tsy izy izany fa iny no mampigadra rehefa avy eo. Raha misy zavatra olona ao aminao nefa tsy averinao dia endrikendrehanao fahanao raha mitory ny olona dia tratra ianao dia ohatr'izay koa ny voaratsy. Raha mbola misy toetrany devoly ao anatinao izay mahatonga an'Andriamanitra Jesosy niteny tsisy ninninona ny aty amiko izy. Tsy manana ninninona amiko izy tsy manana fa izaho manaiky matoa mandeha dia izay. Engela izy tsy afaka mibataina forcé Jesosy fa Jesosy no niteny ny ainy Jesosy tsy afaka mivonoana fa izy no nanolotra vao maty. Fa tsisy an'izany hoe io fa lalaovin'ny devoly non tsy mission ny azy. Mission iny. Dia hiteny amintsika hoe fotoana izao tena andehanantsika amin'izay ampiainantsika n'izany voatsara izany. Asa mijery ny problème olana fa jereo raha mbola misy zavatra tsy izy eo anatinao. Jereo tsara aloha manahoana fomba inona fomba fiteniko ny olona rehefa miteny tonga dia ratraina be satria izay ny eo anatinao. Reny zavatra mitrangy ireny aza entina amelohanao tena koa nefany fa raiso ireny mba hahafantaranao hoe iza moa ianao. Amen. Dia ao anatin'izay kosa nefa rehefa mahafantatra an'izay tonga dia mitsangana aingana hoe ay Jesosy ay ve izaho mbola izany ay mbola nisy vo iny aloha fa PN iny aloha iny PN tsisy zavatra mahafaly ny olona indrindra izany hoe na voalotrosa izany iny ianao mandehandeha mibabahana tsara eran'ny tanàna satria tsy hananan'izaniza trosa. Zareo ilay izany ny zavatra mahafinaritra indrindra. Trosa tiako tenena ilay hoe ianao maka nefa tsy manana mamerina akory fa manambaka olona fotsiny. Izany ny atao hoe trosa. Sambotra voly ery amin'any nefa tsisy hamerenako an'iny akory fa dia inona amin'izay mitsoka amin'izay rehefa avy eo. Dia nefa rehefa izay olona izay toetran'izay olona izay voalohany daholo ny zavatra olona tena tsisy nininy tsoatsoahana izany fa tena malalaka ny lalana mibabahana mihitsy izy mandeha eny an-dalana. Amen, napotra mihitsy ilay connecté foana rehefa ao amin'ny alina satria nefa rehefa izay misy problème dia aza connecté aloha asa dia tonga dia mandeha message eo. Haitsika tsara ilay izy. Fa izao ndao hianatra moka Jesosy tsy vidiako vola ny fahatsaranao fa napetraka ao fotsiny tato anatiko ka ny anjarako dia mamoaka an'izany.
avoahy fahatsaran'Andriamanitra ao tokantrano. Rehefa mandeha le izy dia avoahy. Misy zavatra naiza avoahy daholo. Aveloany olona hiteny ratsy ianao, fa ianao nge tsy manana ninina malinana izany e. Satria tsisy voaratsy ao anatinao, jereo Jesosy. Zay nanindrona lamvoany tsy afaka mamaly an'izany izy satria tsisy faratsiana ao anatiny. Tsisy nininina an'ireo aty amiko ozy izy. Tsy marana nininina aty amiko izany ireo. Ka tsy afaka mamaly faty. Tsy afaka vava manao taim-bava. Ndraindray tena mampalahelo mihitsy mahita ny ampianao amin'ny Facebook tonga dia ao ihany dia io mamaly ao. Za kosa aloha dia izao samy kristianina ihany. Ina moa izany nidiran'izaniza amin'izany? Baiboly zarainao. Teneno zareo anana votsara. Fa tsy any ianao no popoka mandeha daholo tia hanina mihitsy ny tena miakatra dia asiana sarina misy tandroka kely menamena izay hoe raha se anehoana mihitsy fa tena farak'izay rangitra. Nefa amin'ny tena fa ianao nge tsy tenao an'izany raha tena mandinika e. Fa le voratsy io tsy manaiky io. Avoahy atraiza se hoy tamin'izao tontolo izao fa miaraka aminao izay. Izay ny tiany devoly atao. Dia indraindray ny olona mijery, way, fangaty tsy le vao avy nitory-teny teo. Vao eo ny tiany namoaka partazina nitory-teny, dia jereo sahady tia zavatra ataony ato. Ianao zao mety tsy mieritreritra fa dia eritreretinao fa mety daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa izao, avoahy le votsara. Votsara avoaka. Mamafaza votsara foana. Avoahy foana izay fahatsarana any anatinao, fa iny tsy maintsy mivoaka mamboly fahatsarana foana rehefa avy eo. Mihitsy matoka fanandray zavatra tsika androany. Mino fa piatra an'izany zasenao manomboka androany hoe Jesosy tena le fahatsarana indrindra tao anatinao mba ilaza koa izay hoe tsy manana anjara aty aminay ny devoly. Ka rehefa maneno ny trompetra dia tsy hoe surprise na inona fa tonga dia fantatray fa tsy mipetraka any ambany an'izany izay satria izay tsy nitahiry voa avany fa izay manana voa avy any an-danitra. Amen. Rehefa avoakanao ireo zavatra tsara ao anatinao dia miteraka fahatsarana ho an'ny hafa. Misy alahelo fanahy rehefa mivoaka ny votsara an'Andriamanitra dia malahelo fanahin'ilay olona ianao dia lasa mitondra mbavaka an'ilay olona. Dia jereo fa nazasenao ty androany tsisy an'izany hoe tsika rery ny teo eto izany fa nisy olona nitondra mbavaka anao. Nisy olona namoaka votsara tany dia naniry ilay vo dia io ianao io. Amen. Dia anjarantsika indray izao raha mahita faratsian'ny hafa mba andao mba hamboly votsara ho an'iny olona iny mba ho hisy hojinjainy rehefa avy eo. Amen. Rehefa ianao mamoaka an'ilay votsara dia lasa misy fitiavanao. Lasa miteny amin'ny fitiavana ianao, lasa miaina amin'ny fitiavana ianao, tsy mahita fa tsy fitiavana ianao rehefa izay zavatra izay no mitranga. Rehefa manana an'ilay votsara koa ianao dia misy fo, lasa manana fo ohatran'i Jesosy. Ka natolotra aza ny tenany dia misainan'i Jesosy dia izao hoe tsy maintsy voavonjy reto olona reto. Amen. Lasa rehefa mivoaka ny votsara dia misy Jesosy lasa voapita izay zao le izy le Petera sy Jona rehefa navoaka ny zareo Jesosy dia le fahalemena teo lasa mivadika fahatanjahana. Mety misy olona hitanao hoe tia ngamba tsy ovatsona aza tsara iny izy fa avoahy fotsiny le votsara ny anatinao le fahalemen'ilay olona hivadika fahatanjahana rehefa avy eo. Amen. Ao an-tokantrano andao hianatra mba hamoaka fahatsarana amin'izay hoe Jesosy hianatra hamoaka ny fahatsaranao. Aza vela ibaiko anao ny devoly fa ilaza fa tsy possible mihitsy raha ianao izany no tsara. Fa izao reseo isan'andro. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe toero ny devoly ozy dia handositra anareo. Fanamahery ny ao anatinao ozy izy fa tsy fanahosa. Misy hery ao anatinao fa ianao tsy mitsangana fotsiny mampiasa an'ilay izy dia izay mahatonga an'ilay izy tsy mivoaka. Fanamahery ny ao anatinao. Toe ny devoly ozy izy ny teny Jesosy efa ny tenany hoe isan'andro miherina taka ny liona. Izany tsy atahotra liona izany. Vao manatona anao fotsiny tonga dia hoe resy satria liona ny resahana. Fa izao mierina tahaka ireny mety ohatr'izay mihitsy ny fitrangana ozy izy ny tiany Jesosy tenenina fa izao matoki za efa naresy an'ireny. Amen. Manan'Andriamanitra maharesiny izay tena mety ho zavatra enjana indrindra angentsika fa tsika tsy mety miaraka amin'ny Jesosy identifié amin'izay Jesosy mba hivalitean'ilay toetra tsara ao anatinao. Avoahy ilay fahatsara-panahy, avoahy ilay tsara, avoahy ilay votsara rehetrarehetra.
tsy maninona mety matiantoka ianao za zany amafany maloto za zany za daholo ve zany ianao daholo satria ianao le solo tenan'i Jesosy eto ambonin'ny tany mitondra ny fahotan'izao tontolo izao ny Jesosy fa inao mety olona iray roa telo tsy fantatro amen mino fa iasa mahay eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra anovany faharatsiana ho tonga fahatsarana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary manomboka androany dia ahita fianao fiarahanao amin'Andriamanitra ahita fianao ary ho tsapanao mihitsy zany hoe ay fe ohatra izao za miaraka amin'ny Jesosy misy olona nge ohatra ny tahotra fotsiny sao dia tsy voantso izy rehefa tonga ny farandro dia izay ny atongavany eo satria sao dia tonga ny maneno trompeta dia tsy voareva aloha hivavaka ihany aloha ho an'ireto zazy reto za zao io mahatonga an'ireo zazy ireo madiditra za io tsy mivavaka io mijanona eo amin'ny ditran'ilay zaza mahatonga anao hivavaka dia rehefa milamina ilay zaza dia tsy hivavaka indray ianao lasa ohatra izay ilay izy rehefa avy eo fa izao Jesosy manomboka androany dia tena hitoetra anomeo amoaka an'izany votsara zany raha mbola fahatsarana avy any aminao Jesosy dia ampianaro tairo afany masonao tairo fa sao dia tavela ozy izy ilay hiry izay aza vela matory eo anaty olana ela be ianao fa sokafy aingana voay aingana mivoatao aingana fa betsaka ireo olona izay tena tany anaty lavaky ny faratsiana rehefa nanaiko hiasany izany vokatry ny fanavotsara zany niova manomboka androany zasy ianao ilay izy izany samy teny eto fa olona tena faran'izay tsy nanota izy hoy izy paster zay raha misy écran avoaka eto dia avoaka mipotra tsiraireo dia iny avoaka ianao tamin'ny mbola kely tsisy afenina fa ianao zany nanomboka ianao voateraka dia avoaka dia iny mbola kely iny mandraka androany ngamba to tsisy olona tafajanona tona ray tony ilozy ty fotoana ty fa fotoana fahambaraka zay le izy kanefa le izy nisy olona mivavaka ao atsika nisy olona namoaka votsara dia indrotsika ohatra ny reny tsy nanao ninina reny tena hoe tena izao hitanareo tena hoe sira dia tsara fotsiny tsotro izao satria miaina ny fahatsaran'Andriamanitra amen manomboka mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatinao manomboka mahitany zany hoe za olona tsy mpandainga zany za olona tena mamela elokako za raha vao zao dia tena tsara foana fa tsy hoe tsara amin'ny fotoananao rehetra zao no te ho tsara dia tsara aloha androany dia raha pitso indray efa mehantsika indray iny draika mahatonga ireny biby ratsy ireny natao miovaova ny lokony za tsy hiteny fa sao dia tezitramiko indray fa te hiteny fotsiny hoe izao tia antsika Jesosy tia antsika loatra izy dia tsy tia no lasa lavitra be any anatin'ny lavaky ny faratsiantsika fa mampianatra antsika foana izy isan'andro verena aingana zanako fa zange miandry ianao avoay ilay toetratsika satria zany nametraka fahatsarana ao anatinao dia avoay ilay izy avoay ilay fahatsarana fa misy any anatinao misy fahatsarana any fa avoay amin'ny fotoanany fotsiny taontsika hitsangana sady hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra sady andraisantsika amin'ny mpanoton'Andriamanitra sy tehaka mafitsara ho an'i Jesosy halleloia afaka hivavaka avy antsika amen ateny hoe kaikinao misy votsara napetrak'Andriamanitra ao anatinao azonao avoaka androany ataovy misy fanapa-kevitra tsara ao anatinao naizanaiza lehanao na oviana nizaniza manatrika anao na inona dia ataovy votsara no avoakanao dia mianatritsika mamoaka votsara amen avafantananao dia asio fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny tarihan'ny tompo atsika indray ho tonga soa teto amin'ny sekoly androany nandrenesan'ny sofintsika sy ny fotsika ny fahamarinana nampahirezan'Andriamanitra ny tokantrano fa misy fanantenana ny amin'ny fiainanao ny amin'ny tokantranonao rehefa mandray fepetra ianao orinany andro amin'ny maraina amoaka votsara ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy manofahofatanana amin'ny fifaliana amin'ny fanantenana mankasitraka sy misaotra anao zay ny amin'ny fotoana maraina ny nitarihanao anay tamin'ny alalan'ny fanahinao avy any amin'ny tokantrano tsirairay vo tonga eto amin'ny fanatrehanao misaotra fa mampianatra ianao manintsy manangana mampahery manova ny ao anatinay amin'ny alalan'ny teny fahamarinana misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa misy fanantenana ny amin'ny tokantrano tsirairay avy zay tonga eto
satria efa nampitoerinao sy ny fenonao ny toetranao natobakao ao anatin'ny fonay ny toetranao rehetra. Izahay mila tonga saina ary mila manapa-kevitra sy resy lahatra ny amoaka ny votsara avy aminao ato anatinay vonona ra-potoana amin'ny fotoana rehetra ny tokony anaovana izany satria zany ny sitrakao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fandroahana maraina, misy fiainana miarina, misy fiainana mitsangana, misy fiainana amboarina, misy fiainana sitrana, misy fiainana mijoro. Raisy Tompo ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay. Tena tsy miravoravo tanana ianao Tompo mahita ny zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainatokantrano tsiraray avy. Mandefa teny ianao dia maniraka mpanompo ianao. Saotrany amin'ny androany maraina. Mankasitraka anao zay fa velombelo mpifaliany zay ny amin'ny zavatra afaka iova, afaka hitranga, azonay atao. Tsy lafo be manao an'ilay izy. Tsy mila meka. Fa safidy tsara toana ny fanahinao Tompo, atonga ny tsiraray avy afaka hifantoka eo amin'ny tokantrano izay nomenao. Mivavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny tokantrano rehetra izay tonga eto androany. Raha misy korotana dia aoka izay rehetra nanatrika sy nandreny fampianarana androany maraina, atsiaro tena amoaka an'ilay voa, fa ny voa tsara avy aminao avoaka anay dia manova zavatra, mandamina zavatra, mitondra voninahitra, mahatateraka anjara voatendry. Na inona mitranga Jesosy androany maraina dia entina eto anatrehanao zany ary misaotra fa afaka manao zavatra zay. Zay le hoe maty ny finoana rehefa tsy misy asa dia androany sady nomenao ny finoana fa possible ny fiarena le tokantrano no nomenao le asa hoe avoaka le voa tsara. Ampio ny tsiraray avy zay tonga eto. Raha misy manana fahasarotana eo amin'ilay mamoaka an'ilay izy dia zany no entinay mambavaka. Mba ho amoraina, mba ho tsorina, ho votsotra ny tsiraray avy. Tsy ho voafatotra ka tsy hay amoaka voa tsara fa ho tonga saina ara-potoana. Fa afaka misafidy amoaka voa tsara. Zay le fiovana. Tianao hita satria manaraka anao zay, natao anahaka anao zay mba ho fantatrao rehefa ho avy anao. Taio ny tokantrano izay tonga eto Jesosy. Raha misy tokantrano miaina ao anatina fahafoanana, Andriamanitra ny fahafenona ianao, Andriamanitra ny fahamatsiana ianao, Andriamanitra ny fahavokarana ianao, Andriamanitra ny fahabetsahana ianao. Aoka ny tsiraray avy anapatsapana amoaka voatsara ny fifaliana, voatsara ny fizarana, voatsara ny fifampitsimbinana, voatsara ny mihevitra ny hafa. Raha misy tokantrano manatrika tompoka tokantrano ao anaty fampitehana, mety maratra, mety miatrika aizina, mety anatina ady, ao anatina korotana, aoka ho fotoana mahamety ny androany maraina. Andraisany tsiraray avy, na ny fanasitrana, na ny fahagagana, na ny valim-bavaka, atonga ny herinao afaka hiasa nova zavatra satria misy toetra tsara mivoaka ara-potoana dia mahazo aina ianao. Jesosy taio ny tokantrano izay tonga eto, aza velisy hialy eto dia toy ny natongavany fa ataovy mandray ny mariky ny fanatrehanao ny tsiraray avy. Eo amin'ilay mety mahatery azy dia tsarovo ny tsiraray avy Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafy be taon'i Jesosy tsika. Mahazo toerana vetivety anao fanatitra tsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra satria marina sy mahatoky Andriamanitra. Tena akaikinao mety ny tokantranonao io hoe mandeha tsara io tokantranonao io hoe miasa eo Andriamanitra hoe mamoa voa tsara hoe enao ny mamoaka an'ilay voa tsara hoe teneno izy voa tsara foana hoe alleloia. Rehefa sendra raikitra ny gidragidraka mety tafateny tamika ny anankiray na ianao mihitsy ny tafateny hoe tena voa mafy mihitsy nanambady ianao dia valio hoe voa tsara. Isy atsiaro izay teny izay. Ataovy anatin'ny fo fa efa ao avoaka. Avereny hoe efa ato ilay izy fa avoaka sisa. Fantatrareo ve ny tena sarotra le apiditra an'ilay izy ao anatinao? Fa efa nataon'i Jesosy le tena sarotra. Fa le andrasana avy aminao ianao tonga saina hoe hoay efa manana ary afaka mamoaka an'ilay izy zao. Tsy misy afaka asakana ny famoahanao an'ilay izy. Tsisy. Na ny devoly ary tsy havita asakana.
rehefa tena fantatra ao ny asarobidin'le votsara tian'Andriamanitra avoaka anao. Amen. Ianao ani azo tsara e. Tsy mahainao amen tsara. Azo tsara ianao, zany mahatonga Baiboly miteny hoe voaloboka tsara ozy izy no nambolen'Andriamanitra anao. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia efa misy zavatra miova. Ianao zany départ Jésus tonga dia bon tsara. Mihaino vitsika e? Averiko vao nandray an'i Jesosy ianao tonga dia départ tsara. Dia tehirizy izay fahatsarana napetraky ny Tompo ao anatinao izay dia rehefa misy zavatra mitranga dia misaintsy anao amin'izay hoe amoaka voaratsy ave sy amoaka voatsara. Voaratsy sy fafambaraka ave sa voatsara no voninahitra an'Andriamanitra. Dia raha vao mametraka izay fanontaniana izay ianao miera erao amin'ny fanamasina. Fanamasina afaka rangitra ave azo erao aminy. Atao menanao mihitsy izany fampianarana izany, ataovy izany vavaka izany. Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy mamela ho rankitra ave ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Ataovy anie izay vavaka izay fa andre bitsika ianao hoe tsy zantsika ny zanako dia ho hitanao fa ho afaka ianao. Amen. Alleluia. Atao feno vavaka, feno teny, feno fifaliana. Rehefa miverina amin'ny tokantrano any rehefa avy eo feno fitiavana, vao miditra ny vavahady tonga dia miorakoraka ianao votsara ny ato an-trano. Alleluia. Hitanareo amin'izay ve ilay izy? Mifantoha ianao amin'ny tokantrano men'Andriamanitra anao io. Tsara io matoa io no men'Andriamanitra anao. Mety mbola tsy misokatra tsara fotsiny amin'ny masonao ahitan'ilay zavatra tsara efa napetrany ao, fa izay no anton'ilay sekoly eto Andriamanitra hampianatra antsika miaraka eto hoe izay rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Ary rehefa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Teneniny eo akaikinao, tsara ny tokantranonao io e. Tsara io ankohonanao io e. Misy zavatra tsara ao amin'ny fianakavianao io e. Amen. Manasanao hitsangana dia hanao fahafatahana hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Ny fomba fijeritsika tian'Andriamanitra hovaina, fotom-pisainatrena fiaina tian'Andriamanitra hovaina, fomba fiteninao miatrika fiaina tian'Andriamanitra hovaina. Aoka ianao karazan'olona mpamoaka votsara. Misaora an'Andriamanitra amin'ny fona manontolo ao afantanao toy ny antenne connecté amin'izay tian'Andriamanitra atao indray amin'izao androandroany izao sy ny herinandro vaovao. Mety tsy mahazatra fa ho ataontsika izany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay fa Andriamanitra ianao ary Andriamanitra mitsimbana mitsinjo mijery anay. Rainay ianao tena mijery anay akaiky. Malahelo ianao rehefa misy zavatra tsy mandeha amin'ilay tokantrano. Faly ianao rehefa mandeha tsara ny tokantrano. Saotra fa androany nomenao indray ny anjara teny hijoroany ny tokantrano rehetra iaina anatina fahasambarana sy fiadanana. Misy mifanatrehanao feno mifanatrehanao ary anjakany ny toetranao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy misy zavatra miova indray isa trano, isa tokantrano, isa mpiankonana satria izy rehetra nandreny teny androany dia karazana olona isafidy hamoaka votsara ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tononona ny fahatanterahany teny araka ny fampanantenan'i Jesosy hoe zany namonjy ianao zany nanavitra anao ay ianao tsy rery ianao tsy miatrika rery ianao tsy kamboty ianao ny fiadanako eo aminao ny fanahiko ao anatinao ny anjeliko mitoby manodidina anao hoy ny Tompo mandehana tsofina rano ny tokantranonao, tokantrano tsara satria le Andriamanitra ao amin'ilay tokantrano Andriamanitra tsara. Moa le penakavy miaina ny fahatsaran'Andriamanitra ary tsara fanahy, tsara toetra, tsara fomba fijery, tsara fomba fiteny, tsara fo amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana tontolo andro voatao anao indray ny androany. Ianao sy ny ankohonanao amin'ny herinandro ity anao surprise indray ny Tompo araka ny fahaiza-manaony. Mandehana fa ho herinandro mahagaga ho antsika indray izao herinandro izao. Mandresy ianao. Ninona zavatra nitranga atreto teo amin'ny tokantranonao ho voasuremontenareo menakavy io. Vavolombelona sy voninahitra ary fahagagana be. Arôzazy indray ny ao ambadika eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ao amin'ny Tompo. Amen. Tandreo mifanadino amin'ilay arôzazy. Sanao fahasoavana? Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Azadino ny fotoanantsika amin'ny zoma izao trampokin'olona dia ny sabotsy ery amin'ny ambaranjana ery amin'ny cité planton.